Misy afatra zany ho an'ny malagasy miraisy ny fankatia fa milohan'izay aloha dia sotran'Andriamanitra moa zany sika fa tafajoro somatsara ny repoblika fahaefatra ary amin'izao ankatoko ny Noely 424 sy taom-baovao 524 zao dia raisinay mpitantana zany eo anivon'ny malagasy miraisy ny fankatia raisina ho adidy ny miarahaba mampahery ny mpikambana rehetra mony eto Madagasikara sy any am-pielezana ka izao zany ny afatra ho antsika rehetra mitoy ny fandraisantsika malagasy miraisy ny fankatia manimy andraikitra eo misehatra samihafa nametran'Andriamanitra atsika ary aoka isika hiavaka amin'ny toetra amin'ny fiteny ary amin'ny fifandraisana eo anivon'ny fiarahamonina dia aoka isika mpikambana mamimi zany hijoro mandrakariva ao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ary asa ampahamarinana dia alaviro impito mandifotr'olona ny fitiavam-bola fototry ny ratsy rehetra dia aoka sa hitandro hatrany ny rariny sy ny hitsiny dia azoto ifanampy ifanometanana ary anaja ny sotoavina malagasy miaraka amin'ny sotoavina kristianina anohy hatrany ny fampihavanana zay efa natomboka tamin'ny taona 2022 dia vonina hatrany koa rehefa ho avy ny fotoana iantsoana antsika rehetra ho amin'ny asa fampihavanana efa natomboka na izay miaraka amin'ny fibebahana fahobe moa zany ary indrindra ny fifamelan-keloka dia mitoy moa araky ny efa nambara mienombieny ny fametrantsika ny fanjakam-pisorona firenena masina ary ny fanatanterahana ny programa Josefa amin'ny alalan'ny filatsantsika zany ho fodina amin'ny alalan'ny fametrahana programa fanabeazana olo-pirenena ary fanomezana ny asa sosialy sy ny asa fampandrosoana dia mankasitraka ireo olo-pirenena maneho mandrakariva ny fanohanan'ny malagasy miraisy mifankatia na amin'ny lafiny ara-potokevitra izany amin'ny lafiny ara-bola izany ary amin'ny lafiny ara-pitaovana izany dia mampirisika antsika anoy ny vavaka ho an'ny ankonana zany vavaka ho an'ny firenena zany ary ny vavaka ho an'ny mpitondra zany na eo amin'ny mpitondra fivavahana zany na mpitondra firenena dia izao moa no fanentanana zany ny piraitan-drazana hoe ry piraitan-drazana mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny firenena manatona ny fahazavanao zany moa dia natao teto Antananarivo zany tamin'ity fotoana ity fa 5 Desambra 2022 dia samia ho tahin'Andriamanitra isika rehetra ry havana